Funna. Iny avy makasitratsika rehetra namaly ny antso ho amin'ity atoandro ity. Manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia manao an'izao fampahafantarana, fanambarana ary antso izao zany ny tenako gasikara François ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Manoloana ny fanaratsiana ny mpitondra maro ka tonga hatramin'ny famoronana vaovao mamofady sy fampitoviana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny ambo na amin'ny fiteny avy eto amintsika moa hoe ampitoviana amin'ny alika izay tena mifanohatra tanteraka amin'ny kolotsaina sy ny sotoavina malagasy, fihetsika izay mifanipaka tanteraka amin'ny sotoavin'ny fiarahamonina malagasy, ny fanajanana maha-olona satria dia miendrika fanambanina izay tsy azo ekena ny fampitahana ny malagasy iray mitovy amin'ny alika, indrindra moa fa filohana repoblika tahaka izao izay fantatsika fa fady amin'ny malagasy ny ampitoviana mitovy amin'ny alika. Ny malagasy rehetra dia fady amin'izany ary heverinay fa efa mihoatra ny fefy amin'ny antsointsika hoe fahalalana maneho hevitra ary manohitohana ny zo manokana amin'ny mahafilohany fanavaozana ny repoblika azy. Marina fa misy ny fisitrahana ny fahalalana maneho hevitra anefa dia tsy tokony hanohitohana ny fanajana ny zo sy ny fahalalany hafa izany izay sokajian'ny tenako, sokajianay ankehitriny ho fanomپana mihitsy dia mandray fepetra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo tompon'andraikitra maro samihafa. Ankoatran'izay manoloana ihany koa ny fampielezana vaovao tsy marina izay ataon'ny andehan'olona miafina ao ambadika reny pejy na konty fako nandritra ny herinandro vitsivitsy ireny. Manoloana ny famoronana vaovao tsy marina amin'ny mpitondra ambony sy ny minisitra maromaro izay anisany voakasika an'izany ny tenako. Mibaribary moa ny fambolena ady amin'ireo samy tompon'andraikitra anatin'ny fitondrana entina anakorontanana firenena. Manoloana an'izany rehetra zany ankehitriny efa fantatra sy hita ireo andihana pejy sy konty fako izay manao an'io fanakorontanana io izay tsotra ary mazava ny tanjon'izy ireo dia ny fanonganam-panjakana, ny anongam-panjakana. Manameloka tanteraka an'izany ny tenako ary efa nandray fanapahan-kevitra entitra ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina koa dia mampafantatra antsika aho fa noho ny fiara-miasa teo amin'ny cellule cybercriminalité eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina miaraka tamin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie nasionaly dia efa misy olona anankiroa ankehitriny voasambotra ary niakatra fampanoavana nisy abotsy lasa teo ary amin'izao fotoana izao moa dia somanda dépôt any an-Tanimora amin'izao fotoana izao. Izy ireo moa dia isan'ireo mpamorona sy mpanaparitaka an'ireo konty fako ampiasaina anakorontanana ny firenena ireo ary mbola mitoy moa ny fanadihadiana ary mbola mitoy ihany koa ny fikarohana ireo rehetra izay manaparitaka sy mpamatsy vola azy ireo. Ary ao anatin'ny fanadihadiana moa dia hoentina amintsika eto ny tatitra mahakasika an'izany fa misy manan-karama tokoa ireo olona rehetra amina pejy izay manaratsy amina konty fako izay manao fanakorontanana inina atao sy organise amin'izao fotoana izao fa nisy anaran'olona voatonona any ka dia fanajantsika ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana dia avoaketo fa ny fantatra aloha zany dia misy olona anankiroa amin'izao fotoana izao efa nampidirina ponja vonjomaika mbola mitoy izy io ary ny fitondram-panjakana dia tsy ilefitra averika any. Ny fahalalana maneho hevitra dia tsy midika akory
fa azo atao ny manimbazimba manopa indrindra ny filohan'ny fanavozana repoblika filoham-panjakana no ampitovianao toy ny alika fantatrareo ngambany hoe izany mpampitovy ny malagasy amin'ny alika zany tsy azo ekeny zany tsy fahalalana maneho hevitra intsony zany ary mandray fepetra androany rozo any tratra dia mampitandrina sady izay andreo mbola minia manao an'izany fa mitony fanadihadiana ary tsy milefitra na iza na tompona andraikitra na olom-boafidy na olom-boatendry izay zay zany no fanambarana zay hoentina aloha amin'ity atoandro ity. Eto zahay zanak'Atandroy mpianatra université ny Toliara dia manameloka tanteraka ny fanaratsiana sy fanaovana tsinotsinona ny filoha ny fanavaozana Randrianirina Mikael izay filohantsika. Eto zahay dia miangavy anareo tompona andraikitra izay manandrify ny sapa fitsikilovana mba hitady izay olona nahavitany zany fanalikana ny filoha. Tsy mahafiloha azy ro joroa etoa. Tsy mahapitondra fanjakana azy. Ambara ay anareo ifahafoezategna na me ay anareo. Ifahalalagna ame ay anareo azy eo. Fa ivata mahatanjoy azy anay. De tsy ekegny ay tateraka mihitsy ty fanaovagna tsinotsino ny karazana mahatandroy. Fa eto zahay maheno ary mahita fanaratsiagna izay ataony mpanao ratsy izay fanalikagna tanteraka ty maha atandroy anay satria tena mamparary ty fo ay mihitsy ty mahita ty raza aya ty razantika mitambatsy izay atao manahaka an'io zany. Ka noho izay zahay tsy sagnatria hagniagna foko hafa fa magnenjake ary magnameloke zay nahavangondoza.